Zeny amin'iny fa ny vakosa ny olana mikasika ny fananantany azo atao ny mangataka tany-panjakana ary verina iasa ny piasa ny fananantany manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Taorin'ny grevy naharitra 2 volana iverina ny asa ny piasa fananantany 200 manerana ny nosy. Nisy marimaritra iraisana hita teo amin'ny sindika 3 ao amin'ny sampandrarany fananantany sy ny fitondram-panjakana. Ny ekeny mitondra ny fitakian'ny piasa fananantany tapaka tao anaty filan-kevitry minisitra ny tanterahana omaly fa foanana ny fampiatoana ny fangatahana tamin'ny panjakana ary niraisina ihany koa famerenana fandiniana ny taratasy politika ny fananantany. Sorana beta-beta dia izay mihitsy no nangatahana vola no atin'ny sendika teto dia makasika ny fonctionnaire dia nangatahana io dia merenana dinina miaraka amin'ny teknisianina anazy io dia efa vita moa izany ny fandiniana tamin'izao ary efa mivoaka tamin'ny conseil des ministres maly koa fa nyrevisena ny fonctionnaire vaovao isany efa lamina napetraka izay dia tsy maintsy fanapakevitra raisina makasika izay isakavao amin'ny fanomezana ny fahafapo ao anatin'ny fotoana foirazo fangatahana amin'izay raha tsy hivina dia nanomboka ny volana Jolay 2024 no nanapa-kevitra ny gouvernement tany amin'ny Saharana ao anatin'ny enim-bolana ny fangatahana ny tamin'ny-panjakana ankoatra ny mpandraharaha. Taorin'ny Desambra 2024 dia nitarina izany fampiatoana izany ka nanomboka ny volana Martsa 2024 no nampanely lakolosy fanairana ary nitaky ny famerenana fahazona rehetra mangataka tany-panjakana ny syndicat inspecteur des domaines, ny contrôleur des domaines ary ny assistant rédacteur des domaines. Tsy nisy ny marimaritra iraisana hita amin'ny fanjakana sy ny syndicat tao anatin'ny fampiresahana samihafa. Nanomboka volana Jona lasa teo dia niditra tamin'ny grevy lavareny ny syndicat ny piasa fananantany ary taorian'ny fampiresahana tamin'ny ambaratonga pahefana samihafa, ministera, praiminisitra ary filoham-pirenena dia neken'ny fitondram-panjakana ny fangatahan'ny piasa fananantany ao anatin'izany ny fanafoanana ny fampiatoana ny fangatahana tamin'ny panjakana. Manomboka amin'ny alatsinainy izao dia iverina indray ny asa ny piasa fananantany.